Coucou, mbola avy Madagasikara, za ihany ato dia torohevitra mahasoa ihany nomena anareo. Pause aloha. Zay ihany fitiavana matotra. Eny, misy ny fitiavana matotra. Ho an'ny olona anankiroa, vonona ny hifankatia, toy ny lamban'akoho. Mampalahelo vitsy izy ankehitriny fa tsy ohatran'ny taloha. Amin'izao na misaratsara kely ary dia tsy misy olana mihitsy. Inona avy ary ireo karazana fitiavana matotra e? Voalohany dia raha mijery film ianao ialahy na indry dia ireny film ireny efa amboarina. Mahita ilay olona mifankatia be ianareo roa dia hoe iny mety, tsy izay. Ianareo roa no miezaka mikolokolo mamorona izay ampihety ny fiarahanareo roa. Manaraka, raha lavo ny anankiray, eo ny anankiray, tsy maintsy mankahery. Ohatra, madama izao narary tampoka narary be, dia lahy matoa izay madama marary, nisy ny vehivavy tsy mba mitaraina amin'ny lehilahy izany mihitsy raha tsy rehefa tena hoe mafy be. Noho izany rehefa mitaraina amin'ilay madama, eo izany lahy tsy maintsy mankahery anazy. Ho an'ny vehivavy koa ohatr'izay, tsy voatery hoe aretina, indraindray adi-tsaina na harerahana, raha reraka dia misy ny masazy. Manaraka dia hoe rehefa mitia olona ihany koa ianao dia tsy ilay vatany akory no tena hoe mahafinaritra anao fa ilay toetrany. Fantatra eny foana ny olona rehefa hoe tsara fanahy, tsy maintsy fantatra eny foana ny olona rehefa ratsy loha. Na izany na tsy izany ary rehefa eo vadinao amin'ny maha-behivady anareo roa, mila ilay hoe mahay mihaino ny andaniny sy ny ankilany dia mifanazava. Izay no atao fitiavana matotra. Manaraka dia raha hoe eo ihany koa ianao ange tsy maintsy misy hoe andro ratsy ho anao, hoe misy fahavoazana nahazo anao, dia tsy natao handrava ilay fiarahana, ilay andro ratsy mahazo anareo roa. Ohatra, afa-jaza ramatoa dia hoe saraka natreo lety tsy afaka miteraka intsony ramatoa, tsy izay. Tady vahaolana ianareo roa dia izay ilay fahamatorana. Manaraka dia ilay hoe manome toky be dia be. Ny fitiavana matotra tsy misy an'izany fa tonga dia manatanteraka, ary tsy misy an'izany ilay hoe raha ohatra izao nareo hoe andeha hanao vakansy, tsy maintsy mila vola. Mialoha ilay vakansy izany dia tsy vitan'ny miresaka fotsiny ange fiainana e. Mila manasa matotra izany ianareo roa dia avy eo manao vakansy, miaraka mandeha manao vakansy. Izay dia matotra ilay fiarahana. Ekena misy ny tsy fitiavana hoe fifandroritana, fa tsy natao handrava ilay fitiavana, ilay fifandroritana. Ary ny ao anaty tambazotra ihany koa, tsy voatery akory ianareo roa hoe tena ato anaty tambazotra foana manao j'aime dia manao commentaire hoe tsara be indry manjabizina, ireny mbola adalàna daholo ireny. Fa ny fitiavana matotra tsara kokoa ilay fitiavanareo, ampirima tsara dia miaraka mankafy ianareo any ambadika any. Antony dia mifankahala anie tsy maintsy betsaka, sasany manenjika, sasany koa mitetika ny handrava fiarahana. Noho izany tsara hafena ilay fiarahana, tsy atao ato anatin'ny tambazotra. Manaraka ihany koa dia ilay hoe mampitaha, ilay sy pakitaloha tsara, ilay ex-ko ny tsara, ohatr'izao nataony ex, ry zareo ery ohatra ny tsara. Rehefa tena matotra ilay fitiavana, tsy misy mitsiriritra fitiavan'olona izany fa ianareo roa no miezaka mankafy, manao izay ahatafavoaka anareo roa dia tafavoaka ianareo roa. Dia izay, mankasitraka tompoko.